araka ny nambaraka teo dia manambahiny fandarana mahery amin'ny aty ariva ity dia zareo avy eo amin'ny ministera ny fanatanjahantena izany amin'ny alalan'ny talehan'ny fanatanjahantena andriamatoa rahalay vao lovatiko miarabanao ny fandarana mahery amin'izao alina izao. Miarabanao nonao miaraban'ny mpijery fandarana mahery rehetra koa. Ya fanontany aloha voalohany avy any andriamatoa Talea misy ny hetsika izay karakarainy ny ministeran'ny fanatanjahantena izay azo lazaina hoe zava-baovao ihany izy ity satria tamin'ity taona 2024 ity dia nisy ny toromarika nomen'ny ministry ny fanatanjahantena tany amin'ny fampiarabanana tratrarana ny taona 2024 tany iroso amin'izay dikan'izay nareo azonao azavaina bebe koa hoe mahakasika an'ilay izy aloha. Ya ny marina zany dia nisy atao hoe lamina vaovao izay namaritra ankapobeny mihitsy ny hoe nametraka tena hoe tourna mihitsy zany eo amin'ny tontolon'ny fitantana fanatanjahantena eto Madagasikara nanomboka amin'ity taona ity satria napetraka tamin'ity zany eo anivon'ny région antsoina hoe jeux régionaux Taniketsa na hoe lalao-paritra Taniketsa. Ho azavaina foy zany hoe Taniketsa mazava loatra raha mitentsika hoe Taniketsa dia hoe ao resaka fambolena zany dia hoe le tena le slofo mihitsy le slofon'ny fanatanjahantena mihitsy ny karakaraina satria tsika rehetra dia samy mahalala hoe marary ny fanatanjahantena ny aretina mikika azy eo tsika mihoatra ny miezaka mitady vahaolana ihany tip top hoe tampotampenina ny etsy sy ny sisa fa zavatra misy zany dia hoe tsy maintsy miverina tsika any amin'ireo tena fototra reo ohatra hoe zay ma hoe Taniketsa azy dia zay zany le antony tena anaovana an'ity lalao-paritra ity zay latsaky ny 40 taona no handray anjara ao amin'ny taranja basket sy ny atletisme fa ao amin'ny taranja foot indray zany dia tena nidina mihitsy tsika eo latsaky ny 40 taona latsaka zany no miara-miaina ao anatiny eo. Taranja inona avy zany no anomboana azy ty? Ny ombonana zany satria tiako marihana zany fa tsy mbola ny 22 région ny 420 ny tratratsika tamin'ity fa région 12 dia amin'io région 12 io zany dia misy ho regroupena ao anivon'ny renivohim-paritany chef-lieu de province teo aloha zany hoe Toliara, Mahajanga, Fianaratsoa, Itasy, Tomasina dia Diana zany hoe Diego izy 12 zany. Ohatrotry ny ahoana zany tena fizotry le faninanana amin'izay atao hoe ekipa voafantana ve zany ahoana zany ny fomba fanambarana ny fananganana n'ilay ekipa handray anjara amin'ilay izy no mitily azy nareo avy ministera ve sa misy teknisianina manokana sa ohatrotry ny ahoana? Tiako marihana avy hatrany aloha zany fa ny zavatra tena mipetraka eto zany dia hoe misy fanontaniana atao moa tiako hivelena hoe ny taranja voakasika ny basket ny atletisme dia ny baolina kitra zany zay ataontsika hoe tsika rehetra ngam tonga dia mahalala ny antony fitianana an'ireo dia ny fomba fanaovana azy zany fifantenana ny ekipa dia izy ity zany resaka ekipa distrika ny tena marina any niveau distrika zany no misy fifantenana ohatra raisiko ohatra hoe ny région Atsimo Andrefana dia misy distrika 5 ao dia avy any zany no mandeha ny fifantenana dia le fifantenana fiaraha-miasa satria au niveau national kosa au niveau ny région dia misy fiaraha-miasa eo amin'ny teknisianan'ny ministera miaraka amin'ny fédération sy ny ligue sy ny section. Zay ve ny tena hoe lalana hita zany amalina n'ilay fanontaniana hoe satria ny ministra namben'ny toromarika hoe tokony hitady olona mifanentana amin'ny lay taranja isika ohatra hoe ho an'ny baolina kitra zany dia zay manambatana mety amin'ny baolina kitra ohatra zay koa ny basket no fidina amin'ity mamaly an'izay fanontaniana zay ve ty jeux régionaux Taniketsa zay mihitsy le toromarika napetraka andriamatoa ministra zany hoe raha mbola zao gabaritsika zany vatantsika indrindra amin'ireo ataontsika hoe sport misy contact tena tsy dia ho afaka loatra tsika zany dia nametraka mihitsy izy misy moa le resaka hoe toromarika hoe détection typologique zany hoe mijery kokoa ny resaka vatana zany mba mijery an'ireo tena hoe mitrandraka ohatra ny resaka ohatra hoe tany hoe Cap Vert teo zao hoe firenena kely zara raha misy olona
500 000 nefa afaka namoaka équipe nationale manana n'ireny vatana reny de angamba mety hoetreretina hoe raha 20 millions ny olona eto amintsika mety ho ahafahana mijery an'izay tiako resahana aminao zany hoe raha ny tena fanambina apetraka zany amin'izao misy le hoe jeu en mahajeu azy fa ny fanamby lehibe napetraka hoe melohan'ny 15 avril lany hoany zany faharovola 2 3 4 5 avril 2013 zany hoe zao moa zay ny miakatra plateau fa raha ny tena marina efa ela zany nanomanana azy de ny tena tanjo zany de hoe miainga avy amin'ity jeu régionaux ty de isaky ny chef lieu de province zany hoe le site anakenina de mamoaka tsika tena hoe atleta manodidididina ny N-poloisa le atleta zany hoe reo zany hoe équipe régionale mihitsy isaky ny discipline isaky ny fa am'le discipline telo mamoaka N-polo avy N-polo zany tsy N-polo avy fa N-polo ny total ny aloha satria tiako mariana ihany fa ohatrany hoe misy zany région sasany manana spécificité any raha izy koa raha tsy resaka aminao hoe avany Toliara zao zay satria mitambatra Toliara atsy mandrefana Siorombe de mifandratsika tsara fa ny handball tena anisany anany de akoatran'le anaky telo zany de misy an'izay discipline de makay zary zany reo akizy ireo rehefa aveo inona ny toyany satria hita zany zao hoe manana an'le mpilalao N-polo tsika zay eritreretina hoe manana an'le zavavatana ilaina amin'ilay taranja de makay inona zany ny toyany ny toy zany de ohatran'izao le zany ty zavatra ty tena niezahana mihitsy le izy tsy ho tip top tsy hoe zavatra maimaika petapetaka fotsiny zavatra lehibe zany de hoe isak'ireo site reo manana atsika le tsony hoe CPPS zay tsy niasa isak'ireo site reo zany tena tanjona melohan'ny farany volana jiona indray tsika de ametraka eo atoerana formateur zany hoe mpanofana spécialisé tany-ketsa fotsiny de izy formation à la carte zany ho atao vao vity ty détection ty de izy formation à la carte ho atao mety miaraka amin'ny ANS sy ny fédération zany de hidina mihitsy hanao an'le formateur spécialisé zany mety le efa le manana ny traika efa am'izay no iangana fa mety par rapport am'le resaka hoe tany-ketsa de mety misy zavatra manokana atakin'izay na le fikolokoloana ny vatana sy le fitezana an'izay de ao arinan'io zany hoe vity zay kendrenao hoe tapitra any amin'ny 30 juin zany zay de ao arinan'io amin'ny grande vacances zany hoe amin'ny fotoana satria ankizy mpianatra daholo ny voakasika reto amin'ny ankapobeny de amin'ny grande vacances zany reo ankizy N-polo isaky ny site reo tsy miakatra ty Antananarivo satria zay mihitsy le tanjona raha le zavatra tena tanjona zany de hoe eo anivon'ny le tany-ketsa zany tena eo anivon'le site mihitsy eo anivon'le province mihitsy izy mikolokoloina de sady manentana ny hafa anao de ohatrohatran'izay zany de any zany le formation 360 athlètes io zany tany-ketsa zany no omena formation indray regroupement tena any amin'ny faritra aloha amaraparanatsika ny resaka iny Andriamatotalea ia zany no miantoka ny hoe fandanina ny fotodrafitrasa ve maharaka ahafahana mandray an'izay faninanana zay satria matetika amina faninanana ohatry tony dia misy foana ny eo am'izay olana ny mpanao fanatanjahantena zay indrindra fa ankizy moa zany resahantsika eto mpianatra am'resaka hoe materiel hoe raha ny oentomanana aloha zany mazava loatra fa ny ministère no tompo nantoka sy miaraka amin'ny tafita zay organisme rattaché amin'ny ministère moa no miaraka nijery hoe inona no oentitsika miainga de ny ministère zany miantoka ny ataotsika hoe ny sakafo sy mombamomba an'izay de zay koa zany midina ny fampiresaka tamin'ny région rehetra de ny région indray no miantoka ny ataotsika hoe ny déplacement zany hoe misy tena fiarahana mifanometanana mihitsy zany ao anatin'le izy sy ny fikarakarana eo an-toerana rehetra tsy azo eritreretina ve Andriamatotaleny hoe hidirantsika any amin'ny sehatra avo avokoa amin'ireny matetika ny ivelany misy an'ireny sport étude reny ty ve tsy azo eritreretina ho tonga any amin'izay ve ty jeu régionaux tany-ketsa ty satria rehefa voavondrona le mpilalao zany efa ananana mihitsy le izy zany tiana handeha lavitra reo ankizy ireo nefa ndreo tsy ndray aman-dreny mety tsy anaiky raha tsy mianatra ny zanany fa tsy hoe hanao fanatanjahantena fotsiny tsy azo eritreretina ve zay hoe mba mafy orona n'le fahaizan'le zaza
zay mihitsy manko le fanontaniana mipetraka hoe fanahoana no raha itoana tatioarinany nipetrahan'ny ministra andriamatoa ministra abotra lahy zay vao nanomboka izy ity ny antony de tsotra tena nanao étude zany zay mba tsy ho resaka tiptop le zavatra mifoaka nisy fanadihadina lalina zavatra tena lehibe tiako mariana aminareo zany de zao am'izao tsika miresaka zao de misy protocole d'accord zany hoe fifanarahana lehibe zay anaovan'ny ministère miaraka amin'ireo fédération anankitelo reo zay volavolaina am'izao tsika miresaka zao zay mijery lavitra mihitsy ao anatin'izay de am'ty taona ty zany hoe am'ty taona ty am deuxième semestre zay hiditra amina fanadihadina étude de faisabilité no ametrahana ao nivon'ireo sitanakeinareo ny fanampy zany hoe 2015 satria misy ny infrastructure misy ny fandaminana rehetra hoe any amin'ny 2015 any hoany de tokony mitsangana le sport étude isaky lay reny volom-paritany anankena ya am'tianatsika am'ty régional taniketsy ty inona ny azonao ambara am'tinana zay mialoha ny vadiantsika zavatra satria ararotina ihany ny fantalovanareo amin'ny ministera ny fanatanjahantena betsaka ny tianao anontaniana anefa ny fotoana ihany ko voafetra fa inona aloha no am'tinanao an'izay voalaza zay raha hoan'ity régional ty ny tianao mariana zany de hoe amy resaka taniketsy ny tiako mariana tsara hoe tsy misy miracle mihitsy zany amin'ny fanatanjahantena fa tsy maintsy miainga avy eo tsika de ny tena fanamby eo zany de hoe isaky ny sokady sy taona zay ny tena tanjotsika atsoatso hoe isaky ny sokady sy taona de tokony aisy équipe régionale taniketsy am'le discipline zay faritana hoe inona ny lahara-pahamehana satria tsy ho vita ministère daholo aloha ny discipline rehetrarehetra ya ny ao amin'n'ireo fédération de anisan'ny miandry ihany ko indrindra moa reo mbola tsy nahavita amin'ny fifidianana satria isan'ny maromaro ihany reo fédération sasatsasany nanana olana misy mihitsy moa raha ny fampiantsoana tany amin'ny anteny miram-pirenena ho anareo tao amin'ny ministère sy ny fédération voankazy eo ihany ko mitaranjahady tontolo zay atao hoe azo lazaina hoe maty tanteraka raha zay ny azo lazana satria nandritra ny tao mpilalovanareo 24 de tsisy ny zavatra natao tao anatin'ny taranjo inona ny azonao inona ny vahaolana zany avy any aminareo ministère satria le fomba fiasa eo anivon'ny ministère ny fanatanjahantena aloha andriamatoa tale de ampitaiko aminao ety satria ny mpanao fanatanjahantena sy ny fédération mihitsy no mampita an'izay hoe ohatrany somary mikatona loatra zay le fomba fiasanareo ohatrany hoe tsy de azahoana vaovao firy nareo ministère ny fanatanjahantena ny fomba fijery zany zay anankiray fa ny tiako mariana fotsiny hoe promotion na sport zany no ataotsika fa tsy promotion na olona na tarehin'olona tiako lasany zany hoe raha tsy misy hotenenina be loatra inona moa no isehoana télé raha ohatra ka tsy misy vaingan-javatra ho entinao fa ny tiako tenenina fotsiny anefa hoe na izany azy misy ihany ny communication misy ny fifandraisana mivantana am'le concerné raha tsy hitenitsika zao ohatra hoe miresaka ianao ny tontolony resaka boxe be de be ny resaka mandeha amin'ny gazety fa ny anay ministère de miandry ny conseil d'état ny voakany ny fanapahan-kevitry ny conseil d'état zay vao afaka mihetsika indray zay tsy tonga de voahetsika zay de hitabataba ndreo hoe ty zay fa hetsika fa nanadiady zay de nijery de nametraka ny code électoral miaraka amin'ny délégation spéciale miaraka amin'ny comité olympique vity zay de alefanay any amin'ny aiba ndray aloha satria zay ny lalàna ny aiba io zany tsy misy zavatra maimaika fa mila mitandrina amin'ny zavatra rehetra hoe ny aiba zany mametraka mihitsy ny aiba hoe tsy ao anatin'ny statut ny fédération internationale ny boxe zany mametraka hoe ny fipetra mikasika ny fifidianana de tsy maintsy akatoaviny aiba ka inona moa ny hotenenitsika raha ohatra ka tsy aleo zany miasa zay zany fomba fiasanay aloha hoe miasa manginy zay de rehefa tonga ny fotoana miteny ny reo raha mantsy eo amin'ity tarantsy ity araky ny fanazavana zay entin' zareo avy eo amin'ny fédération zay misy moa zany teo de ny hoe nareo avy eo amin'ny ministère mihitsy ny sakana amin'ny tsy fahatrosoana amin'ilay fifidianana sy ny karazany ka eo no tra somary mahagaga am'izay fanazavana zay hoe nareo tsy sakana zany nareo eto raha zay fanazavana zay tiako resahana aminao tany mars 2012 de fa nisy fanapahan-kevitra hoe ndao iroso amin'ny fifidianana de misy zavatra ny fanarahana vita le fanarahana de tsy hita le olona mifanaraka voaingana vo za milaza aminao fa vo tsy ampy tamin'ny faraparan'ny taona teo mbola ny angavy ny ministère ny angavy ministra hoe
stomy le fitoriana de miresaky ty sarotra be anye inona zany sur la base na inona no ahafahanay hiasa nefa le affaire ao amin'ny conseil d'état zay fanjakana zay tsy hanohitra mihitsy ny fanapahan-kevitry ny conseil d'état mivoaka ny fanapahan-kevitry ny conseil d'état zay vao fa tsy hoe mipetraka any amin'ny conseil d'état ny fitoriana de hoe ataovindray ny fifidianana sarotra zany ya mazavy zay ny amin'ny resaka iny a satria ny resahako manokana mihitsy ny taranjara iny satria tamin'ny taona 2024 iny de azo lazaina hoe tsy de misy zavatra nandeha tao anatin'izay fédérationay zay ankoatran'ity laloatany ketsy ty Andriamatotalea inona zany ny azo lazaina hoe politika akapobean'ny ministera hoentina hampandrosoana ny fanatanjahantena amin'ity taona 2024 ity ny fanamariana tena tsara apetraka avy hatrany aloha amin'ity resaka tanyketsy ity de mety isany tany hoe fa famatsim-bola avy aiza na financement avy aiza zay aloha zavatra tiana mariana satria anatina fotoana sarosaropady-tsika zao ny tiana mariana zany de zao tena ny vola misy teo ministera ihany no nijerena ny hoe ahoana no atao satria tsy maintsy mametraka safidy zany tsika hoe ho alefa foana ve ty resaka hoe subvention mandeha amina resaka participation amina compétition internationale tya de avy eo tsy misy vokatra miverina avy any na misy vokatra zao hoe sorana be dehibe ny izy rolata amin'ny tennis teo fa mahafinaritra hoe reny zany ny vokatra fa hoe misy amin'ny akabeny zany a par rapport amin'ny coût-an'le déplacement apetraky ny ministère amin'ny zany hoe te ilaza ve zany ianao Andriamatotalea hoe zay zavatra tokony azahoantsika vokatra sisa ny tokony ho atrehantsika amina lalao iraisam-pirenena sa hoe voafetra ihany zany ny zavatra tokony ho atrehan'ny fédération tsirairay avy amina lalao iraisam-pirenena tsy hoe voafetra fa nalamina na rindra te ilaza aminao fotsiny aho hoe ty vola ty resaka anaovana ty tanketsy ty zany de apahany am'le vola zay na hoe alora nga misy pourcentage tena raisitsika apetraky ikarakarana zavatra itatoerana zay mifandehany fa za milaza aminao zany fa am'ty taony ty zany tsika voasambany no afaka mamaritra am'izao tsika miteny zao hoe fantatra deny zao ny zavatra ho ataon'ny ministère amin'ny fédération sy ny compétition ho financevan'ny ministère mandritry ny taona ray manontolo de zao tsika miteny zao zany raha anontany ianao de misy décision mazava avy aty amin'ny ministère ary ono Andriamatotalea nareo reny le mamatsy vola ny fédération reny mamea amin'ny fédération tsirairay misy toyany ve izy reny a mba takinareo amin'ny fédération tsirairay hoe nandray anjary nareo nakaria namena vola ohatry zao nareo a inona moa zany mivokatra nentinareo misy tatitra ohatry zay hoe isa taona sa isaky ninona sa tsy misy raha ny tena marina de namoaka raha ny tena marina zany famatsim-bola ny fédération tena tsoriko mihitsy hoe mialohan'ny titony ty milohany tamin'ny titony ty a tsy de misy loatra zany nataontsika hoe base hoe norme mazava hoe ny fédération zay nahazo famatsim-bola ireto ihany ohatra resaka ohatra aminao hoe ohatra misy fédération mitady famatsim-bola andray anjara amina championnat du monde nefa tsy manana na palmarès Océan Indien azonao tsisy réglementation zany tsika tsisy base zany ahafahanay ministère mandahany zany fa tamin'ity taony ty zany namoaka arrêté ny ministre hoe manomboka am'izao kosa asio base mazava le izy de zay nahafahana nametraka ny fantona hoe 34 activité ihany aloha no azotsika financena amin'ity taony ty fa ny akoatran'izay a mandefitra ia mazava zay a isaorana betsaka ianao Andriamato rahalay vao lovatiko talehan'ny fanatanjahantena ao anivon'ny ministera mitondra zay fanazavana izay misaotra indrindra de misaotra ny mpanaraka ny maheriko